efa ndresaka amin'izay tontolon'ny fampianarana izay antsika dia araka ny nafantarana azy ny fahatelon'ny volana oktobra lasa teo no fiatomboan'ny taom-pianarana ho an'ny sekolim-panjakana mizotra araka ny tokony izy ny fiatomboan'ny taom-pianarana 12 7 raha ny fanazavana nentin'ny talety général ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tsy ny syndika rehetra hoy ny fanazavany no manatanteraka fitokonana amin'izao fotoan'izao andahoarenontsika izay fanazavana izay disy izy ka mba hitsikely tsy ny mpampianatra rehetra fa fatatsika fa ny mpampianatra rehetra fa loatra na mpianatra daholo ary iakasitrany izy ireo ao anatin'izany fa ho an'ireo zay manao ny fitarenana kakavany efa voray efa masana ka fa ny valiny tao anatin'ny izy fa ny zava-dehibe dia hoe efa misokatra ny fakakevitra regionaly zay ametrahana zay anatsarana ny asin'ny fampianarana sy ny asin'ny mpampianatra sy ny syndika zay ao anatin'ny izy dia efa misokatra ny varavarana efa mifampiresaka amin'ireo mpitarika ireo ny tenanay dia minohaninareo faraky ny mahazatra tsy maintsy misy foana ny sahava amin'izao fa iravina zany efa misy ny fifampiresahana dia tsy hoela dia hoitatsika fa hiary fampatana indray ny syndika satria telo amby folo isan'ny syndika anatin'ny plateforme raiky amby folo zao efa efa miaraka nrokoa efa mitady firesahana tsara efa mitozany mahazo matoky anareo fa milamo zany ary tsisy tsy vita ny fifampiresahana zany zay rehetra zay eran'ny efa mamoatra mianatra zany ny école rehetra etapatakasela ny privé moa efa mianatra atao anatin'izay rehetra zay ka raha ohatra zany misy masy aloha dia nompadetton éducation interne ny directeur ny établissement sy mampianatra mahatonga zay